Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefeny izy mba amin'ny fofianao fifalena no iarabako atsika menakavy ny tenako pasteur Hertina Randriary Malala miaraka amitsika eto androany itondra fampianarana foya fampianarana spécial ho atsika menakavy manokana ity fandarana anio ity ivavaka alotsika melony andraisana ny tenin'Andriamanitra misaotra indrindra tompo noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra magaga ianao Andriamanitra tsy miova ianao ary raha ianao no miasa tsy misy masakana anao zany hotahinao ane zao fotoana manokana an'io zao andraisana fampahirezana toro lalana ary fampianarana foya avy aminao hotahinao reto mpijery sy mpanaraka ny fandarana ireto misaotra tompo amen Exodus toko fafitambin'ny folo no ovakiko ary eo amin'ny andininy fahavalo no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Exodus toko fafitambin'ny folo andininy fahavalo manao hoe ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima dia io Mosesy tamin'i Joshua mifitiana lehilahy antsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita rapitso dia hijoro eo atapony avoana aho ka hitana ny tehin'Andriamanitra ety an-tanako ary Joshua dia nanao arak'izay efa nolazainy tamin'ny Mosesy nolazay Mosesy taminy ka nady tamin'ny Amalekita izy ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra eo atapony avoana ary raha nasandratsy Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'i Mosesy hipetrahany ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila dia naharitra tsy nidina intsony ny tanan'i Mosesy mandra-pahafatin'ny masoandro ary Joshua dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lela-tsabatra Isaia toko fa 2 andininy fahavalo manao hoe izao no Jehova izany no anarako ary ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fideranay ho amin'ny sarin-javatra voasokitra misy fampianarana lehibe zay tena tiako ifampizarana amitsika ry havana androany indrindra ao anatin'izao krizy sy ady lalovany izao tontolo izao misy zavatra ho ampianariko atsika menakavy hoe inona moa no andrasatsika ao amin'Andriamanitra ary inona no andrasan'Andriamanitra amitsika ny zavatra andrasatsika amin'Andriamanitra ry havana dia zavatra be dia be ny zavatra andrasatsika amin'Andriamanitra voalohany dia ny fiainana mandrakizay miandry an'Andriamanitra itsika apakatra tsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay ary zany daholo ny andranarantsika hoe rehefa ho avy ny fotoana afatesanao afatesako ialanao eto dia mba andova ilay paradisa andova ilay fiainana mandrakizay tsy afaka makany anefa ianao fa ny Baiboly dia milaza hoy Jesosy manao hoe izaho hoy Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako amin'ny alalan'i Jesosy rery ihany no afatsika mitsofoka makany an-danitra tsy afaka mitsofoka makany an-danitra ianao amin'ny alalan'ny bodongerina fotsiny na isoto tambo na isoto vavahady na amin'ny alalan'ny fahitahitana zavatra ray loha ihany no afatsika mitsofoka any amin'ny fiainana mandrakizay dia amin'ny alalan'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy endrasatsika an' Jesosy zany endrasatsika an'Andriamanitra zany
tsy afaka hiakatra ho azy ihany fotsiny tsika raha tsy ao ny anaran'i Jesosy raha tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zay pibokaray raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha ho any lanitra Jesosy dia tadidia zao ny fahasalamantsika dia ao amin'Andriamanitra ny fahasalamantsika dia ao amin'Andriamanitra ny fitahiana ara-bolatsika ao amin'Andriamanitra ny fofinaitsika endrasantsika an'Andriamanitra ny tanjaka ananatsika endrasantsika amin'Andriamanitra ny vola endrasantsika ao amin'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra daholo ny fanantenantsika rehetra ny hanina ho antsika ao amin'Andriamanitra ny ranorana milatsaka ao amin'Andriamanitra ny andry azysika bida be zavatra endrasantsika ao amin'Andriamanitra misy aminareo reo mbola tsy niteraka dia miandry an'Andriamanitra anao mba hampiteraka anao misy aminao mbola tsy vita mary azy ary tsy mety mahazo vady miandry an'Andriamanitra anao mba ahazo vady bida be zavatra andrasantsika amin'Andriamanitra ny sasany miandry famahana trosa ny sasany miandry asa ao amin'Andriamanitra sasany miandry vola ao amin'Andriamanitra sasany miandry valimbavaka ao amin'Andriamanitra bida be ny zavatra endrasantsika ao amin'Andriamanitra za miandry zavatra amin'Andriamanitra samy manana zavatra endrasany eo daholo eo amin'Andriamanitra samy manana zavatra andrandrainy eo amin'Andriamanitra samy manana zavatra andrandraintsika ao amin'Andriamanitra nefa ny zavatra endrasan'Andriamanitra amintsika ry havana zavatra anankiray ihany dia ozy izao no Jehovah izany no anarako ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fiderana ho amin'ny sariny zavatra voasokotra izao no teniny eo amin'ny Isaia 43 verset 21 Isaia 13:20 izao olona no fironiko ho ahy izao no anambara fiderana zavatra anankiray ihany ny zavatra mba handrandrain'Andriamanitra amintsika itsika hanome voninahitra azy itsika hanome voninahitra azy raha beda be ny zavatra handraisantsika amin'Andriamanitra ny vola ny fofinaina ny fahasalamana endrasantsika ny tompo daholo zany ny fitahiana ny sakafo ny vady ny zanaka ny trano ny valim-bavaka zany endrasantsika amin'Andriamanitra ny an'Andriamanitra nefa zavatra ray ihany mba endrasany amiko sy aminao dia zasy anao hanome voninahitra azy izaho sy anao hanome voninahitra azy izaho sy anao hanome voninahitra azy izay ihany ny atao hoe olona matotra ara-panahy ny olona efa lehibe ara-panahy dia zavatra anankiray ihany ry havana mahafantatra izy fa ny fahasalamany dia tsy avy aminy fa avy amin'Andriamanitra ny sakafo hohaniny dia tsy avy aminy fa avy amin'Andriamanitra io zanany io mbola salama dia mahafantatra izy fa io fahasalamana dia fiarovana avy amin'Andriamanitra io fofinainao io isa-maraina dia ny atao hoe olona matotra ara-panahy dia mahatsapa fa avy amin'Andriamanitra ny fofinainy za dia mahatsapa an'izany isan'andro san'andro izay rehetra nanako izay rehetra momba dia tsy avamiko zany fa avy amin'Andriamanitra ozy izy any amin'ny Romanina any hoe fa izy no ny avininy zavatra rehetra noho izany ny olona matotra ara-panahy dia tsy mirehare amin'ny tenany tsy mirehare amin'ny zavabitany tsy mirehare amin'izay ananany fa mirehare an'Andriamanitra mirehare an'Andriamanitra hoe avy amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra nanako inona moa ry havana no mahatonga ireo firenendehibe ireo tena faizin'Andriamanitra mihitsy ireo firenendehibe ireo Européana Amerikana tena atanan'Andriamanitra mihitsy no mikasika an'ireo amin'izao fotoana izao ny Italiana ny Alemana ry zareo rehetrarehetra firenena matanjaka ny Eropa rehetrarehetra ireo ny Amerikana Rosiana any Iraka inona moa no mahatonga an'ireo firenena ireo tena hoe mitovy ihany ny aretina samy misy aretina daholo angeta amin'izao tontolo izao hoe misy aretina eto Madagasikara misy aretina ny Frantsa ary ny aretina mitovy fa maninona ny ripadripaka ny olona any Eropa tsotra be ny antony ireo olona ireo dia mirehare loatra hoe matanjaka izy mahery izy manana ny volana izy azany mihitsy ny botsonany izy nareo malagasy izy nareo milaza azy mivavaka mandany fotoana amin'ny fivavahana mpivavaka daholo nefa mahantra velona amin'ny firenenareo fa mporifon'Andriamanitra mihitsy hoe reo ara le firenena lazainareo mahantra firenena madinika fa reo mifamivavaka arovan'Andriamanitra ary porifon'Andriamanitra mihitsy fa ny fahasalamana ao amin'Andriamanitra ireriana
ireo zay tsy mino an'Andriamanitra, ireo firenena ate antikrist tsy mino an'Andriamanitra. Mieritseritra hoe matanjaka aty aminay aty a Frantsa tsy misy zany Andriamanitra zany, aty Eropa tsy misy zany Andriamanitra zany, aty ny fahaizan'ny olona miasa aty, ny volan'ny olona miasa aty, ny dokotera miasa aty, ny fanafodiny miasa aty. Ozy ny tompo ho hitako ary zany, ho hitako ary zany. Mangina daholy, miondrika daholy, mitomany daholy, ary tsy mahita sarangotiny satria efa tsy mino an'Andriamanitra koa hatramin'izay. Fa faly amin'ny joro vavolombelona aminareo, maro ireo voan'ny Covid-19 ny antso avy any Eropa, avy any Frantsa, taoriana ny vavaka anao teto, maro am'ireny ny sitrana, maro am'ireny ny sitrana. Manafaka Andriamanitra, manasitrin'Andriamanitra. Ny zavatra iandrasan'Andriamanitra amintsika tompoko, itsika mahatsiaro mahay manome voninahitra n'Andriamanitra. Fakapana be ry havana am'izao fotoana izao no zavatra misy eto Madagasikara, tena fakapana be. Mafinaritra fa itsika malagasy zany zao dia anisan'ny mahita ny fanafodin'ny Covid-19 itsika eto Madagasikara. Efa nambaran'ny président zay filoham-pirenena hoe hita eto Madagasikara ny fanafodin'ny Covid-19 dia hita ny tambavy sy ilay tambavy amin'ny tavoahangy iny izay ho zaraina maimaipoana amin'ny malagasy rehetrarehetra iny tambavy iny mba hosotroina fa iny fanafody sy fanefitra ho amin'izany. Mafinaritra zany, ary mafinaritra ny maheno hoe tsisy olona maty eto Madagasikara na ndray azy. Raha mandripandripaka io aretiny io any Frantsa amina rivony isan'andro maty, amina rivony isan'andro amanjatony isan'andro ny firenena sasany, eto amintsika tsy misy na ndray ary hatramin'izay nidirana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Fantanina mipetraka, iza nometsika voninahitra am'izao, iza nomena voninahitra. Ny manampaizana malagasy ve zany mahay ka tokony ho deraina sy tefatanana. Ny fanafody ve zany ny tena dadany, itsika mananaty do ve zany tsika tena hoe tena ka tokony tena zay ve zany ny tokony indraindrana. Sa le hoe tsika manana ny izy ravikazo mifanaraka amin'izy io ka izy zany ny tokony ho deraderaina. Satria tsisy ny maty, sitrana ny marary, izy ary zany ny tokony ho deraina. Za dia miteny anareo tandremo tompoko fa fakapana zany. Fakapana zany, fakapana zany. Raha misy tokony ho deraitsika dia Andriamanitra irery any tokony ho mena voninahitra. Raha misy tokony akalazaina ry havana, Andriamanitra irery any tokony ho mena voninahitra. Ary za dia tena miantso atsika ato amin'ny gouvernementa, ny ministra, ny député, ny olona ambony, ny général, ny miaramila, ny mpitondra fanjakana rehetra. Raha misy tokony ho deraitsika ry havana malala ry malagasy rehetra, ny Andriamanitra ivavahantsika. Aza mirehare sanatria ny vava. Savetsika dia eritseritra fa ny manampaizana eto Madagasikara dia mahay lavitra noho ny manampaizana Europeana, mahay lavitra noho ny dokotera frantsay ve ny dokotera eto amintsika. Savetsika marina fa ny dokotera tsika dia nikaroko ary nahita izy, tsara zany, mahay izy. Misaotra an'Andriamanitra fa hita zany ny fanafody hoe ty anisan'ny fanafody mahomby. Halleluja, voninahitra ho an'ny tompo. Fa tsika ve mieritseritra zany fa ry zareo frantsay zany dia tena vendrana mihitsy dia tena tsy mahita ny fanafody io. Sa ve dia mieritseritsika fa tsisy ravikazo any amin'ny zareo any, tsy misy karazana hazo any izay afaka miady amin'io aretiny io. Mieritseritra ve tsika fa tsy misy fanafody any afaka miady amin'io aretiny io. Ary mieritseritra ve tsika fa dia tena tsy manatsaina noho itsika ry zareo va zareo. Manatsaina reo, misy fanafody any amin'ny zareo, misy ravikazo any izay tsy misy eto Madagasikara koa fa misy any amin'ny zareo. Manana izy, misy manampaizana any, misy fitsabona any, ary mahay izy. Zavatra anankiray any ry havana. Tian'Andriamanitra ho porofona amin'ireo olona ireo nefany. Fa tsy hoe ny fahaizan'ny malagasy na ny ravikazon'ny malagasy, fa tian'Andriamanitra ho porofona fa misy malagasy mivavaka eto Madagasikara. Misy malagasy mivavaka eto. Misy malagasy mivavaka eto. Ary zany tsy tokony ho adinitsika ry havana malala. Zany tsy tokony ho adinitsika manapahefana mpitondra fanjakana rehetrarehetra fa misy olona mivavaka eto Madagasikara. Ary za manokana pasteur Hertina Randriary Malala deresy lahatra amin'izany. Noho ny fivavahantsika kristianina, protestanta,
FTKM, FLM, sy jetsy voatanisako fiangonana zany re fiangonana zokony itsika mitolona mambavaka io izay tsy manana ianterana koatra n'Andriamanitra fa raha tsika io ny aripaky ny aretiny indray mandeha eto ry havana raha tsika io ny aripaky ny aretiny indray mandeha eto tena ripaky tsika fa tena enina hoe raha lasy anabavy malala koa tsy hoe tsisy manam-pahaizana ny akory any Amerika zay ny mahatonga azy ripaky io aretiny io tsy hoe tsisy manam-pahaizana any Russie tsy hoe tsisy manam-pahaizana aty Italie tsy hoe tsisy manam-pahaizana any Inde am'ireo firenena matanjaka rehetra io tsy hoe tsisy manam-pahaizana ngana sina fa misy any fa matotsika voaro ohatr'izao tsy fanafody io tompoko tsy fanafody ny miaro atsika eto tsy kingano izy tsy kingano izy zavatra anankiray ihany andao anome voninahitra n'Andriamanitra andao akalaza n'Andriamanitra andao iderazy fa matonga eto Madagasikara mbola tsisy maty Andriamanitra ny eo ambadika zao rehefa mijery an'ity tantara Exodus toko fafito folo ty ianao indray andro de nisy ady ny Amalekita sy ny zanak'Israely ary rehefa mijery an'ity Exodus toko fafito folo ty ianao de zao ny fandehany naniraka tonga nandeha anafika ireo Amalekita ireo de zao ny teniny Mosesy tam'izany fotoana izany matsy any Joshua nisy karazana miaramila anakefatra teo miaramila anakefatra sarangan'olona anakefatra voalohany ny Amalekita de miaramila ny faharoa Joshua sy ny miaramila ny Israely ery ambany ery fahatelo Iora sy Arona sy Ora zay niaraka nitazona ny tanan'ny Mosesy ary faevatra farany tsy izy akory fa i Mosesy samy nanana ny andraikiny izy efatra ireo karazana atokona miaramila ireo samy manana ny andraikiny ny Amalekita dia ny iady amin'ny zanak'Israely ary andresan'ny Israely ny tao an-tsainy i Joshua izy no mpitaritafika izy no mpitarika ny miaramila ny zanak'Israely ao anatin'ny saha andeha iady amin'ny Amalekita fa i Ora sy Arona kosa la mpiazona ny tanan'ny Mosesy gauche droite avy eto ambadika ary ny asan'ny Mosesy de le nanangatanana zao no baikon'ny Mosesy tamin'ny Joshua andany ianao ry Joshua mivoay ianao rapitsy maraina iady amin'ny Amalekita miaraka amin'ny miaramila iza kosa hoy Mosesy anangana ny tanako eto tapokavoany ary anangana ny tanako ivavaka eo anatrehan'ny Jehova ivavaka eo anatrehan'ny Jehova dia zao ny fandehany rehefa raikitsy am'izay niady tery ambany i Joshua zany miaraka amin'ny miaramila miaraka amin'ny epée miaraka amin'ny sabatra etsy miady amin'ny Amalekita fa izao anefa ny fandehan'le tantara raha voasandratry Mosesy ny tanany de mandresy ny Israely raha voareraka Mosesy ka midina ny tanany de resy ny Israely ary matanjaka be ny adversaire matanjaka be ny Amalekita olombelon'ny Mosesy mety horeraka olombelon'ny Mosesy mety horeraka de misy fotoana indray Mosesy matanjatanjaka de manangana ny tanany ohatr'izao de vao mitsangana ny tanany Mosesy mitsangana ny tanany Mosesy de mahery ndray ny zanak'Israely etsy mandresy ndray ny zanak'Israely etsy raha vao mireraka ndray ny tanany Mosesy midina dia miresy ndray ny zanak'Israely ohatry zay foana zany le tantara ohatry zay foana raha vao midina ny tanany Mosesy de manao taridositra miaramila zanak'Israely miaraka amin'ny Joshua mandositra milefa raha vao mitsangana ny tanany Mosesy de reny ndray ny Amalekita fa mandositra de manendrika ndray Joshua sy miaramila ohatry zay fandehan'le tantara miakina tao amin'ny tanany Mosesy ny afarany moa de zao nampiasa tetika am'izay Ora sy Arona hoe andao toanatsika roa lany tanany Mosesy asitsika vato ipetrahany de ho tazomitsika amin'ny rahala satria ny tena sekirehany ny ady ny sekirehany fandresena ny sekirehany fahombiazana teo amin'ny zanak'Israely raha niady tamin'ny Amalekita izy de tsy tao amin'ny sabatra tsy tao amin'ny lefona tsy tao amin'ny fitaovam-piadina tsy tao amin'ny Joshua tsy tao amin'ny isa miaramila fa rehefa tena zoina de tao amin'ny tanany Mosesy tao amin'ny tanany Mosesy no herin'ny zanak'Israely tao amin'ny tanany Mosesy tao amin'ny tanany Mosesy zay ny mahatonga na mbola miteny amintsika ry malagasy namako raha hita ny fanafodin'ny coronavirus
raha hita ny fanefitra ho am'izany raha nahita ny manam-pahaizana fa azo sotrona tsara ny tambavy raha nahita ny mpitondra fanjakana raha hita ny reo ravikazo sy zava-maniry hita hoe reto ny nahazahoana ny fanafody zavatra anankiray ny endrasan'Andriamanitra aminao itsika anome voninahitra azy itsika malagasy anome voninahitra azy satria mbola veriko ihany fa tsy hoe tsy manana manam-pahaizana akory ireo firenena ripaky ny aretina ireo tsy hoe tsy manana fanafody izy manana fanafody izy ary ny fanafody ny lazakanao tsara lavitra ny fanafoditsika tsy hoe tsy misy zava-maniry any aminy otrany manana izy fa zavatra anankiray ry havana misy Andriamanitra zay tsy ananany firenena hafa eto Madagasikara misy Andriamanitra eto Madagasikara ary asa ianao raha resy lahatra fa no ny amin'ny Andriamanitra zay vavatsika no miaro an'ity firenena ity no miaro an'ity firenena ity ny Andriamanitra vavatsika no mahatonga atsika mbola velonainy mahatonga zanako mbola velonainy ary mahatonga anao tsy tratry ny aretina io mendavy atsika malagasy aoko maty tsara-panahy ianao ka na inona vovoare ianao na inona zavatra hitanao Andriamanitra ao mivoninahitra afaka misoso tambavy ianao raha te soso tambavy raha te hinana fanafody ianao mihinana fa ho anatin'ireny de zao mideran'Andriamanitra ianao no ambadiky ny fanasitrananay ianao no ambadiky ny fahasalamanay ianao no ambadiky ny fitahinay ny zavatra iandrasan'Andriamanitra aminao ianao idera azy ho vita ny confinement ho tapitra ny aretina ho resy ny valana aretina fa ny fiainanao mbola mitohy ny fiainanao mbola mitohy miandrandra fitahina avy amin'ny tomponao miandrandra vola avy amin'ny tomponao miandrandra sakafo miandrandra fanambinana miandrandra vady miandrandra fiainana miandrandra asa miandrandra vahaolana amin'Andriamanitra fa amin'ity aretiny ity no hitarafan'Andriamanitra anao iza no mena voninahitra ny manam-pahaizana ve izay nikariko ny fanafody ny dokotera ve ny professeur ve ny fanafody ve no mena voninahitra ny zava-maniry ve hoy ny voalazan'ny Baiboly ny voninahitro tsy omeko ny hafa ny voninahitro Jehovah tsy omeko ny hafa aza omena nizaniza ny voninahitr'Andriamanitra zany ny antony atsoko atsika mpitondra manam-pahefana gouvernemanta ndao isaotra an'Andriamanitra ry kristianina ome voninahitr'Andriamanitra de rao ny tompo amin'ny zavatra rehetra mitranga avy ao aminy tao a Mosesy rehefa manangatanana Mosesy mandresy ny Israely midina ny tanana Mosesy resy ndray ny zanak'Israely manangatanana Mosesy tonga ndray ny fandresena rehefa midina ny tanana Mosesy miondrika eo anoloan'ny fahavalony ray matanjaka be ndray ny fahavalo ny tena marina ny secret de spirituel ao anatina tontolo ara-panahy secret ny zavatra rehetra riavana tontolo ara-panahy ary porofon'Andriamanitra eto ambonin'ny tany fa misy Andriamanitra eto tokony tsy ho adinontsika zany misy Andriamanitra eto Madagasikara mivavaka ny malagasy tokony tsy ho adininao zany ninona zavatra mitranga vaovao tsara renao na vaovao ratsy renao de ny tokony fantatrao manan'Andriamanitra ny malagasy ny herin'ny fandresen'ny zanak'Israely sy miaramila ny Joshua de tao amin'ny tanan'ny Mosesy tao amin'ny tanan'ny Mosesy izany no ampaherezako foana atsika kristianina tompoko tsarovo ny mpitondra anareo tsarovo ny pasteur anao raisiko adidy mihitsy ny mampita zany eto ry havana malala raisiko adidy tsarovo ny fiangonanao tsarovo ny mpanompon'Andriamanitra ireny izay mikely aina mikarakara ny ara-panahinao i Mosesy dia nitedaviny Arona sy ora tetikady hoe adao toanana ny tanana Mosesy aza vera reraka izy ary za tena sura mihitsy aza faranoana Mosesy teo dia tsy navelany zareo apiditra sotro any ambavany Mosesy fa ry zareo ny namahana azy fa ny tanany Mosesy mila natsangana foana satria tao ny secret za miantso anareo ry havana malala ny zavatra rehetrarehetra moa zao fa manomboka misokatra fa za mampahery anareo tsarovo ny fiangonana tsarovo ny mpanompon'Andriamanitra tsarovo ny mpanompon'Andriamanitra misy mpanompon'Andriamanitra ny vavaka ao anao mety misy pasteur ny vavaka ao anao mety misy mpanompon'Andriamanitra ny tena mitolona ao anao tsarovy izy reny matoy ianao mbola voaro misy Mosesy manangatana anao zay
matoy ianao mbola tahin'Andriamanitra ianao sy ny fahasalamany zanakao misy mosesy manandratana zay misy mosesy mivavaka mandraparainy andro mifoa amin'ny 2 maraina matory amin'ny 3 maraina misy mpanompon'Andriamanitra am'zany izay tsy matory manomboka amin'ny 7 alina hatramin'ny 4 maraina mivavaka ao anao misy mpanompon'Andriamanitra mifoa amin'ny 12 alina hatramin'ny 5 maraina mivavaka ao anao misy mosesy ao manangatana na matoy ianao mbola misakafo androany matoy ianao mbola mijoro androany misy mpanompon'Andriamanitra azany no antony ampahirizako atsika mila takatra ao zany fahasoavan'Andriamanitra raisitsika izany avao amin'Andriamanitra mila takatsika mila fatatsika firenena malagasy ny zavatra zany mba tsy tonga atsika manko hoe rehefa mbola veriko aminao fa mahatonga reo firenena matanjaka ireo tsy mino an'Andriamanitra reo sinoa reo manko riavana mieritreritra mihitsy hoe reo tsisy zany Andriamanitra fa ny herinay ihany ny herinay diso zany tompoko ary zany mahatonga an'Andriamanitra mikapoka amin'ireo mafy fa inona moa zay tsika malagasy firenena marefo kely ty fa tadide fa tsy fanafody io heritsika io tsy tsika ny dadany tsy hoe manapaizana eto amintsika ny manapaizana mihoatra lavitra tena mihoatra lavitra olona rehetra sy manapaizana ny ivelany marina fa mavita zavatra ny manapaizana eto amintsika fa ny tena marina fiarovan'Andriamanitra ivavaka ho atsika tiako ianao etam-pamaranana aoko matotra ara-panahy de rao foan'Andriamanitra ome voninahitra foan'Andriamanitra ankalazao foan'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetrarehetra ataonao de mengavy anao aho tsarovy Andriamanitra andao ivavaka atsika ary raha misy zavatra tokony andaninao fotoana de vavaka ho fisaorana fakasitratsika fiderana an'Andriamanitra ivavaka isika misaorana indrindra tompony ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitahinao noho ny amin'ny fanambinanao mankasitraka anao adada malalako satria fantatray fatianay ianao voarainay miafatrao voarainay miteninao fa tsisy Andriamanitra ohatra anao matoty malagasy ty ohatra zao de no nerina vavaka tsy no ny fanafody tsy hoe manana manapaizana mahay no iza akory izay na mahay mitrandraka fanafody no iza fa na manana arena hoe zava-maniry tsara no aiza ihany ko no zavatra ray ihany fantatray manana izay manana anao ary mino zay tompo fa aidera sy sotranao zay satria fiainanay tsy mijadona amin'ny ady amin'ty aretiny ty fa ny fiainanay mbola mitoy ary be da be ny zavatra iendrasanay aminao zavatra ray loha nefa ny endrasanao anay no endrasanao aminay izay midera ary mahay mamy voninahitra anao misotra raha io amen tompony ahitatsika amin'izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra izany eto ampamaranana dia mitodika manokana ho atsika mpiara-mivavaka amiko mpiara-mivavaka amiko misy zavatra anankitelo miandry atsika voalohany mila manampy tsika reo rahalahytsika sy anabavintsika tena sahirana mila manampy an'izy ireny tsika araka nefa naverimberiko teto fa mila tsy titentsika fa manampy an'izy ireny faharoa ny asan'ny tompo eto amin'ty fahita lavitra sy eto amin'ny radio de mitoy ireo mpiasa sy mpiara-miasa amintsika be da be ny mpiasa miasa eto manodina ny fahita lavitra amapolo ny maro izy ireo izay mila toanana ohatra ny kora iarona ohatra ny ry josoa any atafiky mila toanana fa ny lehibe indrindra amin'ireny nefa ny asa fanorenana misy asa zay efa natombotsika zay tsy azotsika iemorana intsony ny confinement no iainan'ny olona fa ny asan'ny tompo mitoy ary tena mitoy eto de miantso ireo mpiara-mivavaka rehetra tahin'Andriamanitra mpiara-mivavaka manan-katao mpiara-mivavaka manam-bola izao no fotoana ifanoanatsika miantso na itsika mpijery ny fahita lavitra koa re tsy mamenatra any miteny an'izany ka mba te hiara iasa sy fanoana isika izao no fotoana ilana an'izany zao no fotoana ilana an'izany itsika miatsika miady amin'ny amalekita toy izao miady amin'ny ady iombonana miaramila iombonana ny diavatsika fahavalo iombonana ny diavatsika izao no ilana ny fifanoanana amin'ny lafindrehetrarehetra sy ny fiaramiasa amin'ny lafindrehetra mbola very koa ny zavatra anankitelo miandry atsika
eo re mpiara mivavaka zay tena mila toanana satria misy amreny tena reraka mena sakafo eo ny fandehana ny asa atsika eto amin'ny télé sy radio zay mila fiara-miasa eo indrindrandrindra ny asa efa natomboka ho amin'ny fananganana ny asan'Andriamanitra ny tranon'Andriamanitra za de miantso atsika tsindriko tsara manan-katao mananambiampy manambola tahin'Andriamanitra ianao anatin'izao krizy zao zao no fotoanany mezanao za rapitso alarobia 22 avril de mba andray olona manokana andray olona manokana sady mba hitondra mambavaka manokana hitsodrany manomboka amin'ny valo maraina de ho avy eo mongo ty andrefa nambojanahary amin'ny valo ora maraina mandrapatonga ny amin'ny ray ora satria amin'ny ray ora efa tsy afaka mivoaka intsontsika na amin'ny 12 ora eo amin'ny 12 ora eo raha ho avy ianao de tongava na dia tsy mpiara-vavaka ary tsika kanefa ny mba oponao kosa ny tena mba te hiara-iasa amin'ny asan'ny tompo de atao fa vonina mba hitsodranao tsika amin'izany azakazaka ho amin'ny asan'Andriamanitra izany ao anatin'izao krizy zao mihitsy no ifanohanatsika ao anatin'izao ady izao reto misy numéro téléphone na raha ohatra ka mba maniry nefa ianao ny hoe mety tsy afaka ho tonga ty ianao fa mba maniry kosa ho tonga 033 16 144 44 034 86 580 87 ary 032 94 857 83 tsy misy avatsy reo ny numéro afahanao manatotosa izany raha ohatra ianao ka te handefa an'izany Airtel Money na M-Vola na Orange Money mba maniry ianao izy ianao hoe zay pasteur tsy afaka ho tonga any mety tepitany ranomasina koa tsika atia Canada na France Europa rehetrarehetra ty na ty Dubai na ty Koweït ka mba te hiara-iasa dia azonao atsona reo numéro reo na atonga de alefa amreo ny zavatra tokony alefatsika na alefanao en ligne dia alefanao ny message alefanao amin'ny Western Union zay mety fa mbola teneniko anao anatin'ny azakazaka isika ary tsy misy tokony zavatra ampitsahatra atsika amin'ny azakazaka sy amdingana tokony atao zany amin'ny asan'ny tompo mitotsika amin'ny azakazaka ny tompo anetatsika ome voninahitra Andriamanitra amin'izay anananao amin'ny fiderana amin'ny fisaorana amin'ny volanao amin'ny fahasoavana sy fitahina am-pelatananao raha manan-katao ianao ome voninahitra Andriamanitra zay ihany mba hiandrasan'Andriamanitra anao ome voninahitra izy amin'izay zavatra rehetra efa nataony teo amin'ny fiainanao ho tahin'ny tompo anaytsika menakavy mahery izy indrindra tompoko veloma tompoko za manokana aloha dia tena misaotra an'Andriamanitra lehibe eto moa zany tena hoe mbola aveko ny amin'Andriamanitra foana ny voninahitra nanomezana anareo mpanompon'Andriamanitra na mpianatra anay fa raha tsisy anareo mpampianatra koa mantsy tsy ohatra zao mihitsy zay tena hoe zay zany aloha ny tena essentiel be amiko hoe ahoana moa fomba nahaizako na de atao hoe formule ray tamin'ilay fivavahana raha tsy nampianatra nareo ary nareo matoa nampiasain'Andriamanitra ampianatra anay dia zavatra matoa nareo mampianatra dia mba hoentina iotra amin'ny iotra amin'ny fiainanay sy ny zavatra rehetrarehetra mbola parapatonga ny an-danitra tampotampoka tonga dia mitabataba be ao amin'ny fony le devoly zany no mitabataba hoe ohatrany hoe tratra zany izy dia manoro eo ao amin'ny fony dia vao nametraha-tanana atao amin'ny fony dia mikikika dia mipetraka izazy dia mipetraka izazy zay ary tsy malala fa manao visite moa zay tany ampiasana dia hoe ahoana dia tsy tonga fotoana dia fa maninona tsy tonga fotoana dia hoe tsy fitatra dia nandeha tany nana fa izy manao test kay fa folo taona ny fanambadiana zay vao nazy azy sarana ny tompo zany ahoana ny hafaliana rahalahy am'izany hoe nahazo zaza zany any tao anatin'ny folo taona dia tena voninahitra ao an'Andriamanitra tena faly pasteur amin'izao zany tena hitako efa milamina daholo satria zay zao efa voninahitra ho an'ny tompo mba manana magazay anankitelo zany zay dia raha misiako moa no mandeha makany Sina matetetika zany izy mandeha makany isaky ny roa volana mandeha makany foana maketana dia no tokantrano koa zany efa milamina mba manana tomobile maromaro kely any koa zany alleluia ny angatany amin'izay reo
nangatany am zéro dia sorana tompo le aretin'le ankizy ireo zaza reo no sitonanareo va ino nitadiny sy toman'ny jesosy anay io fahatrana lala io raha ny fiaina anay zany anao mikatrambola kely anao sy mahita zany hoe fiadanana zany olo zany manompo anao manome sakafo anao anao eritreto tsara hoe maha olombelona anao hoe vilano iny raha aminao olo vilany handrahoana vary raha maha olombelona marary any mieritreritra an'izay hoe vilany andrahoana vary no hindraha aminao amin'olo ampindraha amin'ny vilany andrahoana vary ary anao na ny sakafo hohaninao dia efa mitsindroka tena mitsindroka mitsindroka 4 mille reny no mitsindroka le traka le avy varotana tsena reny dia inny anana varotole tsiponina tsiponina sisa tavela reny alaina andrahoana hohanina amio amapolo taona koa efatra amby 20 taona zany nanako paraky jusqu'à tamin'ny 2014 ny dirako tady koa dia natao délivrance amina paraky amizay reo satria pasteur Joël miteny hoe zay te ho afaka ozy dia manatona ty anao makany am-piangonana ny paosinao mbo misy paraky any dia efa rano natao tanaty tany tao ny paraky dia nifavany amizay rehefa avy eo afaka paraky hatramin'ny 2014 zisika amizao afaka ny aretim-ba vony sy angorongosy afaka ny fantsa afaka afaka ny paraky zava-dehibe zany ry havana vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana ireo voafatika ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandeha fantety izy mba asitrana